miteraka ao anatin'ny vampitoanan'ny karemintsika amin'izao fotoana izao ny fibebahana vavaka sy finoana, ny fibebahana fiovana eo amin'ny tondrosotram-piainana. Iarahantsika amin'ny Mompera Aimé Olivier Mahatsangandrainy. Toizantsika hatrany ilay fandiniana masina efa natongontsika hatramin'ny arobiny lavenina teo, ka andalina bebe kokoa ny fibebahana sy izay fomba anehoantsika azy eo amin'ny finoana sy ny fivavahana. Ny fibebahana moa araka ny fampianarana ombenombeny henitsika dia tsy inona fa ilay fiovahana eo amin'ny tondrosotram-piainana, fialana amin'izay lalana ratsy teo aloha ary fandraisan'Andriamanitra ho hany tompotokana sy Jesoa zanany ho mpamonjy tokany ny fiainanao. Efa nibebaka isika satria vita batemy, vita batisa, saingy tsy mibebaka marina tokoa ary tsy lavorary ilay fibebahana taontsika matetika. Jereo anefa i Madagasikara no anisan'ny firenena mpivavaka ary firenena betsaka kristianina indrindra. Ihany koa na inona tokom-pinoanao, na inona tokom-pivavahana misy anao, na inona ny firorotana misy atsika. Noho izany dia tokony ho isan'ny firenena miadana sy milamina ary sambatra i Madagasikara satria manana olona matahotra an'Andriamanitra, manana olona tia sy manaja an'Andriamanitra ary manana olona mpivavaka. Nefa tsy izany ny zava-misy ianantsika ankehitriny. Tsy tanisa isika afa-tsy ny fahamarinana, ny rariny ary ny fanajana ny asiny olombelona. Mampalahelo fa hita sy manjaka amin'ny tseam-piainana rehetra ny halatra, ny von'olona ary indrindra moa ny kolikoly izay hita amin'ny sehatra rehetra toy ny amin'ny asa-panjakana, eo amin'ny sekoly sy ny asa fanabeazana, eo amin'ny eglizy aza ary fa indrindra eo amin'ny raharaha politika ankehitriny izay efa fantatsy ny maro. Tena manjaka ny kolikoly ary ny fanaovana kely tsy mba mamindro eto amin'ny firenentsika. Ka izay dia midika fa fombafomba ity ivelan'ny fotsiny fibebahana taontsika. Ka ndeha ary zatsisy, antsona ianao, antsona isika, antsona koa aho mba samy bebaka marina ary aoka samy hiditra ao amin'ny feo ny fieretseretana isika mianakavy, ka hanova tanteraka ny fomba famindratsika, ka miala amin'ny ratsy rehetra, ka iaina sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny rariny, fa izany no tena fibebahana ankasitrahan'ny Tompo. Aoka asehontsika amin'ny fiainantsika isan'andro, amin'ny fiarahantsika miaina isan'andro, ny vokatra ilay fibebahana tao dia ny fandalantsika ny fahamarinana sy ny rariny amin'izay rehetra ataontsika isan'andro. Tsy vitantsika rery zany fa ny herin'iz'Andriamanitra raintsika no hanampy antsika ka angatantsika ny fahasoavany. Vavakarsika. Ry Andriamanitra andrinanary babanay eo, nomenao izao fotoana tsara izao izahay, sady homananay amin'ny fetin'ny Paka, no homananay amin'ilay Paka mandrakizay. Kotohano amin'ny fahasoavanao ny ezaka fibebahana ataonay, mba fibebahana marina ka hamokatra fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina misy anay isan'andro.